Falmarabany tsika vahoaka malagasy moa zany ny tena koa mitsangana eto am'izao fotoana izao a zay avy any amin'ny faritra Toamasina iny zany ka ny antony itsanganako eto amin'ny alalan'izao sary mihetsika zao zany a de ny mikasika an'izao toe-draram-pirenena am'izao fotoana izao zany zay zany tena antony itsanganako eto araky le efa nivoalazako teo moa zany de avy any amin'ny faritra Toamasina ny tena koa de iresaka manokana mikasika an'izay Toamasina zay zany tsika am'izao fotoana izao a ny am'izao toe-draram-pirenena zao ny tenako moa zany dia ekipan'ny apôstôly Marika Tatandraza izay mitsangana eto ary manolotra azy tanteraka ho kandida ary tena manohana azy a ny am'izao filatsahany a ho filohan'ny Madagasikara zao a hitondra ny fanjakam-pisorona hitatsika moa ry havana fa nanomboka hatramin'ny hitondran'ireo mpitondra fanjakana ny fandimby teto Madagasikara reo a tena hita tanteraka fa mikorosofana ny firenena ary miamivarina makany anaty lavaka trany hitatsika moa zany fa manao propaganda izy reny mampanantena indrindra ny any amin'ny faritra Toamasina iny de hitatsika tsara mihitsy hoe nampanantena ry zareo mpitondra fa hamboariny ny lalanay RN5 zay makany Manaravaritra any aminay any moa zany a nefa mandraka androany a tena tsy vita io lalana io a ary tena simba tanteraka ny lalana ary potika ngamba rehefa kelikely de tena hita tanteraka mananara nefa tena misy produit agricole tena be da be ala faritra Manaravaritra iny zay moa zany ry havana mikasika an'iny faritra Manaravaritra iny a de manentana antsika vahoaka ny Mananara vahoaka ny Toamasina ray manontolo tsy vaky volo a mba hifidy any apôstôly Marika Tatandraza ho filohan'ny Madagasikara zay zany ny fanetanako atsika ho an'iny province Toamasina iny makasitraka indrindra tompokony am'izay